avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady fahavalo manaraka ny epifaniany ny soratra masina voalahatra ho vakiana araka ny perikopa fanekena taloha boky ny Exodosy toko 7:20 ho vakiana manomboka amin'ny 13. Ary Mosesy niakatra ho ao amin'Andriamanitra dia niantso azy Jehova tao an-tendrombohitra ka nanao hoe: izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary ny nampakanesako anareo aty amiko. Koa ankehitriny raha eny ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soay mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ay ny tany rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ay ianareo. Ireo teny ireo no ho lazainao amin'ny zanak'Israely. Ho tohizanao amin'ny fanekena vaovao taratasy ho an'ny Hebreo toko 2:10 ho vakiana manomboka amin'ny 4:4. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Ary mitandrema tsara fa andrao izy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fa andrao izy faka manidy mitsimoka mikorontana ka ho voaloto ny maro, fa andrao izy mitsangatsanga na olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau izay mivarotra ny fizokiny azony hanina indray maro. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha tandovany fitahiny izy dia milavana, fa tsy nahita izay bebany izy na dia mitady fatratra tamin'ny ranomaso azy. Nifarana ao amin'ny filazantsara masina araka ny Marka toko 4 ho vakiana manomboka amin'ny 13:10 ary avy amin'izany no hanankinana ny tokoteny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary lasa nandeha teny amoron-dranomasina indray Jesosy, ary ny vahoaka rehetra nanatona azy ka dia nampianatra azy izy. Ary noho nandalo izy dia nahita ny Levy zanaky Alfeo mipetraka teo ampamory anketra, ka hoy izy taminy: manaraha ahy. Dia mitsangana izy ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka ninana tao an-trano izy dia maro ny mpamoretra sy ny mpanota no niara-nipetraka ninana tamin'i Jesosy mba hampianana, fa nisy maro tao
dia nanaraka azy izy. Ary ny mpanorandalàna izay isan'ny fariseo raha nahita fa niara-nipetraka ninana tamin'ny mpanota sy ny mpamory rehetra izy dia niteny tamin'ny mpianatra hoe miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamory rehetra sy ny mpanota izy. Ary raha nahare izany Jesoa dia nanao taminy tsy mifinaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy tonga hiantso ny marinao fa ny mpanota. Masina ny teny Tompo. Misaotra Tompo fa afaka namaky sy mihaino ny teninao indray izahay anio. Ambaranao mazava aminay fa ianao Jesoa Kristy Tompo no miantoka izay ahefanay ny asanao ka tsy tokony hanan-tahotra izahay. Sokafy ary ny sainay fa nay masona ahaizanay mandray ny toriteny. Mba ho manokana ihany koa ny mpanomponao izay hitondra izany aminay. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo no angatahana izany. Misaotra Tompo. Amen.